Nitsangana tamin'ny maty Kristy. Andeha homanintsika eo amin'ny fiderana riavana ny Fjkm laharana 4 sy ny 480 amin'ny 100. Fjkm 4 sy 480 amin'ny 100. Dia raha ilay tomponao riavana, dia raha izy fa tahamonjy anao, mampianatra anao izy, mananatra anao izy mba tsy ho very. Dia raha izy ndao fakitsika ny ao amin'ny Fjkm androany ao amin'ny Lioka 2:20 ny 5:7 sy ny 9:7 tapany voalohany. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany teo anatrehany olona rehetra mitandrema ny amin'ny mpanoran-dalàna. Mbola mampianatra anao ny tomponao riavana. Dia raha hoy izy ndao tsika hidera azy. Tomponay io, mideranao zahay ny amin'ny fitiavanao. Mideranao zahay satria tianao dia anarinao sy ampitandremanao. Mideranao zahay ny amin'ny fitiavanao fa mbola tianay ianao, mampianatra anay, manafaka anay amin'izay tsy fahalalanay, mampahafantatra anay izay toetra tsy ankasitrahanao. Dia mifona Tompo ny amin'izay toetra mpanora-dalàna mbola hitanao aminay. Mifona ny amin'izay mbola fireharehanay be. Mifona zahay ny amin'izay filandera, izay filamboninahitra, izay filana haja ho an'ny tenanay, izay filana tombony ho an'ny tenanay manokana, ka tsy tena mametraka anao ambony ao amin'ny fiainanay, tsy manome voninahitra anao ilay tomponay. Mifony zahay fa misaotra ny amin'ny fitiavanao, anarinao zahay, ampitandremanao zahay ka avelanao hibebaka andray androany. Ndreto zahay Tompo tsy mahay manafaka ny tenanay amin'izany toetra ratsy izany, fa ianao ilay efa mpamonjy tianay, manafaka anay koa amin'izany. Misaotra ny amin'ny fitiavanao fa tsy nananatra fotsiny ianao fa tonga ianao Jesosy hamonjy anay, hanafaka anay amin'izay loza mendrika anay. Mideranao zahay, misaotra ny amin'izany fitiavanao izany Tompo, mankalaza anao zahay. Amen. Amen.
Mbola sokafo ny baibolinao ry havana ao Fjkm androany any ao amin'ny Joda ny andininy fahadimy. Joda ny andininy fahadimy mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary tampahatsiaro anareo aho na dia efa fantatrareo raha teo aza ny zavatra rehetra fa rehefa novonjen'ny tompo ho afaka tany Egipta ny olona dia naringany ihany tao aorian'izany izay tsy nino. Mananatra izy ry havana fa nefa manatanteraka koa izay teny lazainy, manapaka izay hafarantsika senao izy ary tsy misy mahasaka an'azy ny amin'izany. Andaontsika mbola hitera azy ny amin'izany toetran'izany. Ry Andriamanitra rainay io, tsy mitsahatra midera anao zahay, fa ianao no manapaka izao tontolo izao, manapaka ny fiainanay ianao ary tsy misy mahasakana anao amin'izany. Efa niteny ianao fa hanafaka ny zanak'Israely amin'ny fanandevosana, dia hainao nanafaka azy sy namonjy azy tamin'izany. Rehefa niteny koa ianao fa haringanao izay tsy mino, dia hainao koa ny nandringana izay tsy nino ka niodina taminao. Tompo mideranao zahay, fa manapaka ny fiainanay ianao. Efa namonjy anay ianao, dia vonjeo zahay amin'ny tsy finoana raha entinao any an-tany efitra. Vonjeo zahay amin'izay tsy fahatokisana, izay fisalasalana, na iza fahavalo avelanao hifanatrika aminay. Vonjeo zahay amin'ny tsy finoana Tompo,
fa efa nitenena hoe andringana izay tsy mino. Dia ianao fanahy masina ampahery anay, ampiorina ny fotoanay ao amin'i Jesosy Kristy, ilay hany-mpamonjy anay. Ampioreno ny finoanay, ahatsiaro fa tsisy mpamonjy afa-tsy Jesosy. Ampahery zahay fanahy masina, ahatsiaro fa na inona tany hevitra lalovanay, na toy inona fahavalinay, dia manana mpamonjy zahay, mifona ho anay isan'andro. Misaotra anao zahay ny amin'izany. Misaotra Jesosy fa ianao mpamonjy anay. Amen. Jesosy Jeziony filazany tsara soa, metiny rapanompo torena menao, masina vokoa isaretriza nefareny mazava maposakamina. Jesosy Jeziony Pivavahana Alahady ny fanavotana ny olona rehetra no andohalika ety antanika zany andalitra. Jesosy tsy miova no manisiany ary mandraky zay fa tsy mananetaka mifona ho ansika eo ankavanandra. Jesosy regiane eno esarana. Hoan'Andriamanitra rehetra ny voninahitra ary ho amintsika ny fahasoavany. Amen. Anio Alahady fa 20 volana Martsa, taona 2024. Alahady fahatelo amin'ny Karemy, hitondra amin'ambavaka ny safa eo amin'ny sahany Fjkm hipanjinantsika ny loha hevitra mamaly ny faharatsiana ny tompo hitsangana ny fiangonana ho ataontsika ny hira faneva 15 taona ny SPADIS. Miurena tsara mini finona misikina erika andeha mitsoro tanukaza velanya safanopona azamba malaina fa adeka masoto zareno tatateo ne finona nampiasa miurena kehicheu kadema iresiana Fasefamne kenna tawa patukina Jenna pecha kinteso angana Fasevita mojana safiturena Fjkm Isotry Fitiavana tantera Zareno tatateo Ne filona nampesa Miurena kehicheu kadema iresiana
sotomiasa mipifalena familanitra ary manjaralovana kofangana aradeka misekena efa fanemiandrana atsasy tomponao zareno tadadeo ny venona mampiasa miorena kehitreo kadema eleziana zareno tadadeo ny venona mampiasa miorena kehitreo kadema eleziana. Ho amin'ny fanahinareo ny ry havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Isaotra sy hidiran'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny salamo manao hoe: isaoranay ianao Andriamanitra, eny isaoranay ianao, fa akaiky ny anaranao mitory ny fahagakany nataonao ny olona, fa ho avy tokoa ny fahataonao. Eny izao ny tsara marina, miorooro ny tany sy ny mponina rehetra ao aminy, nefa izao no nanorina ny andriny hoy izao tamin'ny priare: aza miriare ary tamin'ny ratsy fanahy aza manandra tandroka, aza manandraka ny tandrokareo ho avy fa aza mitsahisahy mivangana, fa tsy avy vamitsinana na fanandrefana na fanatsimy ny fisandratana, fa Andriamanitra no mpitsara, mampihetry ny nankiray izy ary manandratra ny nankiray kosa. Fa misy kapoaka eo an-tanan' Jehovah, feno divay mandroatra miaroaro zavatra iny, ka misotrony eny ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany dia hitroka ny faikany. Fa izao anambary izany mandrakizay, fa ankalaza n'Andriamanitra Jakoba ary nitandroky ny ratsy fanahy rehetra tapako, fa nitandroky ny marina kosa no asandratra. Amen. Jesu panjaka malaza nutupu panjakana mahery sy tsara indrindra ka izy moarona mendrika ankalazana momiariny eratamisy laretrakoa nezura mandazane itumpu panzaka maherio mialu avimana kitukuzaha fatumpuni ariraitriana zinisimituana zichachemesanane Ifedera Nazaretina Rasure Nilaze turuchana Veti Rasuliza Tumpupanda hacharendi Nazaretisa Nizarasitejiyatani Titsarasimaso Mejikani uderana Mifandarani Atuluri uwazimisacha Faizitandifini Chitupu panzaka maherio mialu avimana kitukuzaha fatumpuni ariraitriana zinisimituana zichachemesanane Nifedera Nazaretina
Miazatolotrana aty rasoiza Tompo-mpanjaka tsy toa kanefa behitra fo Teray meram-poeran-tsaina terana mandrakiza Eny Fanompoam-Pivavahana samy miomby hoe Alleluia ho aminy avo fajasamo tompona Ry tompo-mpanjaka mahery ao miaino Avy manakitoko zahay fa tompony hery rehetriana tsy misy ny tohana tsy tratrany sanany herena Ny fiderana zay entina rasore Miazatolotrana aty rasoiza Iaraka iombavaka tsika revana ny fiderana ny hery dia hoy izahay tompo izay zanaka hoe raisy hoe izany no tonombavakay ataonay ankira ry mpamonjy anay eo Andriamanitra fialofanay ahitana ny fitsaharana manoloana izao firomoromon'ny fiainana izao tsara ianao tompo ary azo itokiana amin'ny zavatra rehetra dera laza voninahitra ho anao rery andry avo indrindra misaotra anao noho ny fombanao nandritra izay herinandro izay misaotra noho ny famindrapo sy ireo fahasoavana izay nataonao taminay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay ny vavakay amen Ivavaka isika Jesosy misaotra anao zahay nanome ity fotoana ity indray ho an'ny ankizy sy ny tanora metesa tompo hitaridalana amin'ny alalan'ny fanahinao masina amen mamaly ny faharatsiana ny tompo izany loha hevitra jerentsika ato amin'ny sahan'ny Fjkm amin'ity volana Martsa ity ndesiko afatsika ary ny baiboly rakizy araka ny perekopandroany izay hitantsika ao amin'ny Samuela voalohany toko faharoa andininy fahatelopolo tapany faharoa Samuela voalohany toko faharoa andininy telopolo tapany faharoa dia hoe raha tsika vakiana manao hoe
fa izay manome voninahitra nomeko voninahitra ary izay manamavo ahy no afa-baraka. Izay manome voninahitra nomeko voninahitra ary izay manamavo ahy no afa-baraka. Hono arakizy, inona moa no mahatonga anareo hianatra sekoly Alahady? Asainy dada sy neny mianatra sekoly Alahady fotsiny ve? Sa atarian'ny namana? Sa inona re mety ho antony e? Misy amaly ianareo hoe ahalala bebe kokoa ny sitrapon'Andriamanitra. Tena marina izany. Saingy atao inona? Ianarana toy ny taranja rehetra ve mba hanalana fanadinana? Dia hoy ianareo angamba hoe be fanontaniana koa madamo izany. Eny rakizy, tsara be ny mianatra ny tenin'Andriamanitra fa tokony tsy hijanona ho fahalalana ny tenin'Andriamanitra fa tokony ho tonga fiainana andavanandro. Ahoana moa ny tonontsika isaky ny avy mamaky ny tenin'ny soratra masina manao hoe manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Inona ny fahamarinana? Ny teninao ny fahamarinana. Ny tenin'Andriamanitra na Jesosy izay teny tonga nofo no fahamarinana. Tesarika ny sainareo arakizy hoe marobe any kolotsaina mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra voizina amin'izao fotoana izao. Tsy tanisa fa tena marobe. Terena fotsiny izao ekena hoe izay no izy dia izay. Ary mazany ianareo rehefa tenenina hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany a, dia hoy ianareo hoe ianareo nefa tolo be, efa tsy tamin'ny andronareo intsony fa efa hafa ny amin'izao. Tsy rakizy. Ny marina dia tokana ihany, ary marina dia mitoetra ho maly sy anio ary mandrakizay dia ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny andinin-tsoratra masina androany hoe ahoana moa? Izay manome voninahitra ahy no omeko voninahitra ary izay manamavo ny anarako no afa-baraka. Ahoana ary no atao azahoana izany voninahitra izany? Ahoana moa isika? Ianarana ny teniny. Dia ahoana koa? Ankantoavina, iainana isan'andro. Dia raha misy fanapahan-kevitra ho raisinareo dia torohevitro manokana ny hoe raiso ny toeran'i Jesosy, manontany tena hoe raha ianao moa izany Jesosy dia inona teo amin'ny toerako dia inona no ataonao? Dia raha ohatra ka misalasala kely fotsinareo amin'ny valiteny izay renareo dia efa mahatsapa hoe tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Meka ohatra anankiray nareo, fa iny ny tolo izany miteny hoe ny saka hono dia fangalatra, azo angalarina izany ny saka. Dia mahita mimi kely mahafatifaty kely nareo dia verina ao anatin'ny sainareo izay tenin'ny bebe sy dadabe izay. Dia kanjo rehefa bitsihany fanahy masina nareo hoe aza mangalatra, aza mitsiriritra dia ahoana? Mihemitra ianareo satria tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Manana safidy foana tsika rakizy eo amin'ny fiainana andavanandro. Manana fanapahan-kevitra raisina ihany koa. Dia izao hoe misafidiana izay manome voninahitra an'Andriamanitra. Satria hoy ny teny androany hoe izay manome voninahitra no omeko voninahitra ary izay manamavo ny anarako no afa-baraka. Amen. Vavakintsika. Tompo, ampio izahay hitahiry ny fahamarinanao sy hahatonga izany ho fiainanay, mba homem-boninahitra izahay fa tsy ho afa-baraka. Misaotra Jesosy. Amen. Father
Ry vavaka isika, Andriamanitra misaotra anao izay fa mbola nomenao anjara afaka maksihy ny teninao. Raha maksihy izany teninao izany izay dia ny fanahinao masina izay mitoetra ao anatinay no hanazava sy hanilo anay. Aoka ianao Andriamanitra izay mpanalalana no hanendry ny lehilahy mpamaky, ary ireo mpiaino izay andreny afatrao dia ianao no hanokatra ny fony ary mba hahatonga azy ireo ho mpiaino mpankatoa. Ary ny mpanomponao izay hitondra ny afatrao dia aoka mba ho araky ny sitraponao ny teny rehetra izay aloky ny vavany. Mitenena Jesosy fa vonin-kiaino izay mpanomponao. Amen. Iaraka mamaky sain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Samoela voalohany, toko 2, andiny 7 ka hatramin'ny 9:30. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nisy lehilahin'Andriamanitra nakany amin'ny Eli ka nanao taminy hoe: izao no lazain'i Jehovah, tsy efa niseho tokoa tamin'ny ankohon'Andrianova aho raha mbola tany any Egypta tao an-trano Farao izy. Eny, novidiako tamin'ny firenen'i Israely rehetra ho mpisoroko izy mba hanatitra fanatitra eo ambony alitarako sy handoro didin-kazo manitra ary salotra efoda eo anatrehako. Ary nomeko ho an'ny taranadrainao ny fanatitra rehetra ataon'ny zanak'Israely amin'ny afo. Nahoana no hitsahanareo ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hohanina izay ateriny ho ahy? Dia alaina saiko atao amin'ny fonenako, ka ny zanako no omenao voninahitra mionika noho izao mba hanatavanareo amin'izay tsara indrindra amin'ny fanatitra rehetra aterin'ny olona ny Israely oloko. Koa izany no hanaovan'i Jehovah, Andriamanitry ny Israely, hoe efa voalaza koa tokoa fa ny taranakao sy ny taranadrainao no andeha ao anatrehako mandrakizay. Fa ankehitriny kosa, hoy Jehovah, sanatria izany, fa izay manome voninahitra no omeko voninahitra, ary izay manamavo ahy no afa-baraka. Indro, avy ny andro izay hanapahako ny sandrinao sy ny sandrin'ny taranadrainao sy ny sandrin'ny anao, ka tsy hisy lehilahy ho trantrantotra amin'ny taranakao. Na inona sy omenao an'i Israely, ka tsy hisy lehilahy ho trantrantotra amin'ny taranakao mandrakizay. Nefa tsy dia ho fongariko avokoa sy eo anilan'ny alitarako izy mba hampahina ny masinao sy hampalahelo ny fonao. Ary ny taranakao rehetra dia ho faty raha voeritrerina. Ary izao no famantarana ho anao izay anjony zanakao roalahy dia ho finisy Fineasy ho indray andro maty izay mirahalahy. Ary izao anangana besorona mahatoko ahy izay hanao araka ny ato am-poko sy ny ato an-tsaiko, ary izao mpamiratra ny taranany ka andeha ao anatrehany voaositra mandrakizay izy. Ary ho azy izay sisa rehetra amin'ny taranakao ka iankoka eo anatrehany angataka vola kely sy mofo raika hanao hoe: masy ianao mba tendry ho isan'ny besoronao mba hahazoky sombo mofo hohanina. Hotohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Lioka. Lioka toko 20 ny andininy 5:7 hatramin'ny 7:7. Ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily nosoratan'i Jota ny andininy 5 ka hatramin'ny 7:10. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy tamin'ny mpianany teo anatrehan'ny olona rehetra. Mitandremany amin'ny mpanoratan-dalàna izay mazoto mandehandeha miakanjo akanjo lava ary teo arabain'ny olona eny an-tsena, sady tia fipetrahana aloha amin'ny sinagoga sy ny fitoerana aloha amin'ny fanasana, ary mandany ny trano mpitondra teny sy manao vavaka lava reny mba ho fiolahana. Ireo dia azo fahamelohana mafimafy kokoa.
Ary tampasiaro anareo aho na dia efa fantatrareo rahateo izany zavatra rehetra fa rehefa novonjen'ny tompo afaka tany Egipta ny olona dia naringany ihany taorianan'izany izay tsy nino. Ary nanjely izay tsy nitanany anjara fanapahany fa nandao ny fonenany dia voazony amin'ny fatorana mandrakizay ao amin'ny maizina ho amin'ny fitsarana lehibe. Ary toy izany koa Sodoma sy Gomora mba amin'ny tanàna manodidina azy izay nijangajanga tahaka azy koa ka lasa nanaraka nofoafy dia aseho fananarana amin'ny aretan'ny fijaliana amin'ny afimaritra mandrakizay. Kanefa toy izany koa ireo dia manonofo ka mandoto ny nofo sady mandany manana fahalebiazana ary miteny ratsy ny manana voninahitra. Fa Mikaela arkanjely aza raha niady tamin'ny devoly ka nifandilatra tamin'ny fatin'ny Mosesy dia tsy sahy niteny ratsy hameloka azy. Fa hoy izy, ananatra anao any Jehovah, fa ireo kosa dia miteny ratsy izay zavatra rehetra tsy fantany akory. Ary izay zavatra fantany fotsiny tahaka ny fahalalan'ny biby tsy manan-tsaina kosa no ambanin'ny tenany. Ary taloza izy rehefa nandeha tamin'ny lalan'ny Kaina sady efa nomoana fatratra naraka amin'ny fahadisoan'ny Balama azony tamby. Ary rehefa ringana tamin'ny fiodinan'ny kory izy. Ireo no arambady voasaron-drano eo amin'ny fanakatiavanareo. Raha miara-mihinana aminareo izy dia mpiandry maman-tena nefa tsy matahotra. Raha ona tsy misy rano entin'ny rivotra ireo, azo fararano nefa tsy misy vony, indro maty, voafongotra, onjan-dranomasina mitopatopa mamory voron'ny fahamenarany, kitana mifindrafindra ka voatahiry ho azy mandrakizay ny fahamety isan'ny maizina. Amen. Senanai, Amen. Nefa marinana, nekanina, nefa marinana. Petraka ny fiangonana. Vavakantsika revana. Ankasitrahana ianao ry Tompo Andriamanitra ay noho ny amin'ny teninao izay fanehoana fa miara-monina aminay ianao, fanehoana fa mbola tianao izay Andriamanitra ny hiova amin'izay toetra rehetra tsy araka ny sitraponao. Dia mitendena araka ny fombanao fa miaina izay mpanomponao. Aminaranao Jesosy, amen. Andeha riavana sokafantsika ny baibolitsika ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka toko 20, andiny 5:70 ka hatramin'ny 7:70 no angalantsika ny hafatra ny amin'ny anio. Satria moa fohifohy ihany izy io dia averintsika vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe aroa Jesosy tamin'ny mpiainany teo anatrehan'ny olona rehetra, mitandrina amin'ny mpanora-dalàna izay mazoto mandehandeha miakanjo lava ary teo ara-bain'ny olona eny an-tsena sady tia ny fipetrahany eo aloha amin'ny sinagoga sy ny fitoerana aloha eo amin'ny fanasana ary mandany ny tranony mpandrana sy manao vavaka lava reny mba violana. Ireo dia azo fahamelona mafimafy kokoa. Amen. Nahazo kihana riavana ny mpanora-dalàna izay zavatra mahagaga tokoa
ary mampieritreritra indrindrandrindra hoe raha mipitarika zay mpampianatra an'ilay lalàna ary no ahazokihana zay voalaza fa ho mafimafy kokoa ny fanamelohanany azy ireo dia mba manahoana zany le olona ampianarina. Sitana lesintsika ry havana amin'ny lafiny anankiroa dia ny endrika ivelan'ny soratra masina eo ary ny fidirana anatiny amin'izany soratra masina zany. Ny endrika ivelan'ny raisintsika dia tsapa ity ivelany fa hoe tsy hoe efa mahay ny tenin'Andriamanitra io, efa mahay ny soratra masina io tsy enjery ary mpanora-dalàna azy. Zay mpanora-dalàna moa dikany tamin'izany fotoana zany dia atao hoe professeur, docteur, za mihitsy ny toerana izany. Riany ara dia voakia an Jesosy Kristy Tompo fa hoe tsy ahazo zany famonjeny zany. Tsy izay rehetra ry havana hoe mahay tsy enjera an'io baiboly io dia hisantatra zany hoe fanjakany lanitra zany. Ao anatin'ny karentsika zao ry havana malalao amin'ny Tompo ao anatiny atao hoe fandiny tena lalina hoe aiza tokoa ny fifandraisako amin'Andriamanitra, ahoana tokoa ny fankatoavako ny tenin'Andriamanitra. Tsy izay rehetra mahay soratra masina ry havana no vonjena fa izay miaina izany soratra masina izany. Satria nahoana Andriamanitra tsy azo fitany io Andriamanitra tsika io. Tsy mijery izay endrika ivelany izy fa ny toe-ponao, ny ao anatinao no miariary hitan'Andriamanitra ny momba antsika tsirairay avy ry havana. Fa rijiditra ny vontoatintsika zay tena hoe inona na tonga an Jesosy Kristy Tompo anakihana zany hoe mpanora-dalàna zany amin'ny filazantsara sinoptika moa dia hoe filazantsara mitovy aminy dia tafaray tao anatin'io ny farisy eo. Fa inona moa zany ny tena antony nahatonga azy ireo tena hoe voakihana tamin'ity fotoana ity dia azo bangona lafiny anankiroa zany ry havana. Dia ny voalohany dia ny fitiavana voninahitra, dia ny fitiavana voninahitra ary ny faharoa ny fitiavana harena. Te hanambe hatrany ty voninahitra izy satria eo nandin'ny faha-enina amby efapolo neo nga vakintsika mitandrema ny mpanora-dalàna izay mazoto mandendeha miakanjo akanjo lava. Ny mpanora-dalàna sy ny farisy tamin'izany fotoana zany ry havana dia tahaka ny mpanjaka ihany koa raha ohatra hoe mandendeha izy amin'ny toerana izay alehany dia ny akanjony dia miavaka hoe ty mpanjaka ty dia mpanora-dalàna tamin'izany fotoana zany dia manana ny akanjony manokana ihany koa izy. Ary izy ireo ihany koa dia ampitondraina an'ireo karazana ataontsika hoe phylactère, ireo le fahamantarana eny ivelany. Dia araka ny testamenta taloha moa zany izy dia hoe ohatra asiantsika le vaka na asiantsika tamin'izany moa zany nasian'ny zareo an'le ohatra hoe tebika kely zavatra maromaro dia vao mahita an'ireny izy dia hoe fampatsiarovana ty le lalàna didy fahazao, le lalàna didy fahazao. Dia tena hoe renina matana mpanora-dalàna ndry reto zany tena mpanaraka ny didin'Andriamanitra be reto. Fa tiany zany toerany zany, itiany le miavaka. Ny atao hoe fariseo raha teo koa moa zany dia avy amin'ny teny hoe farasy, ny hoe miavaka na hoe manavaka. Manava teny izy tamin'izany hoe zay dia amboninareo tsy ohatriny olona rehetrarehetra zay fa manana ny toerana manokana zay mahatonga anay hoe farasy. Dia te hitoetra amin'izay mandrakariva izy. Dia hoe teo arabain'ny olona rehetra izy eny an-tsena. Dia fomba fiarabana ny fariseo tamin'izany moa dia hoe tsy hoe salama alekom, tsy izay ilay izy fa hoe miarabaraba eo, salama raby eo. Le hoe raby dia hoe docteur na hoe professeur, miaraba ro professeur, miakatra ny ampory havana. Za zany ilay tena hoe olona miavaka indrindra eto amin'ity fiarahamonina ity. Ary ny tena tsindrin'i Jesosy manokana eto dia hoe any an-tsena izy zany ilay tena mitady an'izay any amin'ilay toerana be olona ireny mihitsy dia zao. Ary toizantsika ihany inona ihany koa ilay ny hampangany Jesosy Kristy azy ireo tia ny fipetrahana aloha eny amin'ny sinagoga sy ny fiterana aloha eny amin'ny fanasana. Rehefa ao amin'ny sinagoga ry havana
dia misy hoe anjarany tompona anjara fa matoa ianao zay mipetraka enanoloana na ianao zay hitarika ilay fanompoam-pivavahana na ianao zay amaky ny teny tsy ny olona rehetrarehetra ry havana no mitarika ny fivavahana tamin'izany fotoana izany ary tsy ny olona rehetrarehetra tamin'izany no mamaky io soratra masina io fa olona manana ny lanjany manana ny voninahiny manokana fa ireo mpanorad-dalàna ireo tamin'izany zay anakiana Jesosy azy reto dia tadiaviny mihitsy ay hoitiany mihitsy hoe mba jereo ay zany ety za zao nitarika efa avy eo za zao ny amaky ny soratra masina efa avy eo no kiany Jesosy Kristy zany ry havana. Ary eny amin'ny 7:7 dia hoe manao vavaka lava reny izy ireo. Fomba ny fariseo sy ny mpanorad-dalàna tamin'izany fotoana izany efa mamaky ny testamenta vaovao io tsika dia ny fomba fanaon'ny zareo dia ao anatin'ny tempoly na sinagoga ary indrindrandrindra eny amin'ny toerana izay be olona dia inona nataony manao vavaka lava reny izy ho hitan'ny olona koa ara-panany izany olona izany manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ny izany olona izany dia ny olona mitera tsy misy olona tahaka an'ireto hoe ondray oviana Andriamanitra ny olona fa izy ao anatin'izany fireharehana fiterana Jehovah Andriamanitra ry havana malala ny tompo tsy azo fitahana hita ny tompo Andriamanitra ireny ary nahariarin'i Jesosy Kristy zany hoe zonge ny tompo-toeponao dia vakintsika ny fomba filazaran'i Jesosy azy any amin'ny Matthieu 7:20. Andiny 7:20 no vondeha ho vakintsika 23-27 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe loza anareo mpanorad-dalàna sy fariseo mpiatsara velatsia fa nareo dia tahaka ny fasana voalalitra fotsy izay miseho tsara tarehy eo ivelany nefa ny ao anatiny dia feno taolany maty mba ny falotoana rehetra dia tahaka izany koa ianareo raha eo ivelany dia miseho amin'ny olona ho marina nefa ny ao anatinareo dia feno faharatsiana sy tsy fahankatoavan-dalàna. Zay ny zavatra hitan'i Jesosy Kristy tompo ry havana fitiavana voninahitra fa inona aloha ny atao hoe voninahitra amin'ny teny hebreo izy ry havana ataontsika hoe kadosh dikan'izany dia hoe mavesatra io ary tsy ny olona rehetrarehetra ry havana no afaka hilanjana zany atao hoe kadosh zany Andriamanitra irery ihany no afaka milanjana zany zavatra mavesatra izany ary rehefa tsy zakan'ny olona izy io dia mahatonga ny olona manaonao foana mitady ny mandraka arivan'ny olona tsy ampy azy le ren'ny sofiny tenen'ny vavan'ny olona fa mitady mandraka arivany io vo tsy mahay ianao manolotra ny voninahitra izay men'ny olona anao ho an'Andriamanitra ry havana dia atonga tahaka ny fariseo ianao atonga anao hirehare hitady ny olona lalandava fa zao ny fahamarinana voalohany ry havana rehefa zatra mitady voninahitra amin'ny olona ny olona raiky dia tsy mahay mitady voninahitra avy amin'Andriamanitra intsony rehefa zatra ianao teraterahin'ny olona rehefa zatra isika no ambonibonin'ny olona sarotra ho antsika ry havana no mitady dera no mitady laza an'ilay Andriamanitra izay tsy hitantsika maso fa andehantsika hianatra ry havana malala ho amin'ny tompo andehantsika hitady dera amin'Andriamanitra andehantsika hitady dera amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanetretena dia tsy misehoseho marina fa manao ny asana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra sy manao hoe ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra anisan'ny mampiavaka antsika protestanta zany ry havana rehefa vita ny fanompoam-pivavahana ninona izay zavatra vita eo ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra rehefa mivavaka ho ny tompo dia ahoana ozy izy ary indrino ny hefitranonao rehetra aza vela misy mahita akory hoe tena mivavaka ianao ao ianao mivavaka mangina amin'ilay tompo Andriamanitra ao rehefa mifady ihany ianao aza seho ny olona jereo akoka kely mihitsy mijalijaly mihitsy zany hoe fidetavaka an'Andriamanitra zany tsy izay ny ilain'ny tompo aminao fa aza seho manolona fa anao samy rery zany
rehefa manao asa soa ianao ry havana malala ao amin'ny tompo tsy voatery angalanao mpanao gazety zany tsy voatery ireryhavanao zany fa ilanao mangingina manao asa soana mangingina mihitsy iny ny tena mpikonty be eo anatrehan'Andriamanitra fa ny olona rehetra ry havana izay mila deran'Andriamanitra amin'ny deraman'olona dia fa azony sady ny valim-pidiany ningo vakentsika ny Mika 4:9-5 hoe inona ny tena ndrasan'i Jehovah Andriamanitra amintsika manoloana an'izany Mika 4:9-5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ry olombelona efa nasehonao izay tsara sy ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany ny anao ny marina sy ho tia famindrapo ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena izay ry havana malala ao amin'ny tompo ny zavatra tadiavin'ny tompo Andriamanitra amintsika tsirairay avy naovantsika ny fahamarinana andehantsika tsy tsara velatsia izay tahaka ny fanaon'ireo mpanorandalana ireo fa andehantsika hitady voninahitra avy amin'Andriamanitra amin'ny fitondran-tena mendrika ny filazantsara tsy tsara velatsia intsony fa rehefa hoe tia ny fampianarana izay nge ny olana tamin'ny mpanorandalana zavatra fampianarana soratra masina ihany fa izy tsy mamanaraka an'izany ary io ihany koa dia angalana lesina hoe ny olona nge rehefa zatra fanakalo hevitra amin'ny soratra masina io dia iza ny tokony ho hitany tokony Jesosy Kristy tompo hoe aoka tsika andiny teny rehefa hoe amaky ny soratra masina iza no hitanao aoka tsy hitondranao amin'ny fiebebony zany fa ny tena marina ary tokony hitondrantsika ao anatin'ny fanetretena ny fampianarana ny fianarana ny soratra masina tokony hitondrantsika eo amin'ny Jesosy zany tokony hitondrantsika eo amin'ny azo fijaliana ny fianarana ny soratra masina ry havana fa tsy tokony hitondran'ny olona amin'ny resaka fiebebona dia andeo indray ho jerentsika hoe inona ary mahavoam-piangany reto hoe tia harena hozy sika tamin'ny voalohany tia harena ireo mpanorandalana ireo satria eo anandiny 720 ny tapany voalohany dia hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy ary mandany ny tranony mpitondran-tena dia io ry havana hoe ilay mandany ny tranony mpitondran-tena io rehefa alalinina hoe inona marina moa zany hoe amandany ahoana moa zany ilay izy dia ireo zay kely ananana nireo mpitondran-tena ireo zay fananana rehetra zay mpitondran-tena dia mbola trohany ireo mpanorandalana reto tamin'ny fomba ahoana zany ry havana raha ny lalàna mipetraka any amin'ny testameta taloha dia ny kabomboty sy ny mpitondran-tena dia asiana fitsinjovana manokany ireny kanefa tsy izay no nataon'ireo mpanorandalana reto fa tereny ambadika izy ireo andoha mihoatra zay tokony mbola nanany dia eo ambany io perikopantsika io any dia Luka 4:20 io any dia andiny 2:20 andiny 2 dia io 2:20 io ny contexte an'io moa zany dia io ilay mpananotena anankiray izay nandoha izay nananany rehetra ho rakitra ningo vakintsika andiny 2 aminaran'i Jesosy ary nahita mpitondran-tena malahelo anankiray koa mandatsaka roa teo izy dia teo zany raha ny tena marina amin'ny contexte io zany dia hoe le mpitondran-tena ty zany raha ny tena marina tokony hoe izy ary no ampiana dia mifampianarana atra izay moa zany dia hoe fanoloran-tena ho an'Andriamanitra ilay mpitondran-tena io fa ambadika koa ry havana dia efa misy fanerena ambadika ireo fariseo sy mpanorandalana io hoe zao ny tokony alohanareo zay zany tsy mijery hoe nareo mpitondran-tena zay tsy mijery hoe nareo manantena fa aloavy zay tokony alohanareo tahaka an'izay ry havana hoe zay rehetra mba nananany ireo mpitondran-tena ireo zay tokony ho ampiana dia mbola tsifiny reto mpanorandalana eo ry havana dia angalantsika lesona tandremo ny fitiavana hoe tia harena fandehatsika hitady voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fanambakana ireo madiniky ny tompo ireo zay olona tsy manana fiarovana manokana dia andehantsika tsy hanararoatra azy ireny
fa Jehovah Andriamanitra ry havana no miady ho an'ireny olona ireny, nakamboty izy, nampitondra tena izy. Fa ny hevitra ambadika izany moa dia ho an'ny olona izay tsy mety hoe tsy manam-pahefana izy, manoloana izay fahefana mety hananan'ny olona manodidina azy, dia Jehovah Andriamanitra mpiaro an'ireny. Fa reny ry havana malala ao amin'ny Tompo no hitsarana antsika narionany hoe manana ahoana moa fitondranao an'ry madinika kely ry, fa nampijalianao izy, nanaparanao ny fahefanao izy, nanaparanao ny voninahitra izy, fa izy nge tsy afaka anteny, tsy afaka nanoatra satria ianao lehibe noho izy. Fa eo ry havana nangalantsika lesona, andehantsika hiantra ahitondra tsara amin'ny rariny sintsiny izay olona entintsika. Afaka raisina ohatra zany amin'ny fitondrana ny ao an-tokantrano, manana mpanampy ve ianao? Tahaka nahoana fitondranao an'ny olona ao an-tokantranonao io? Izy ve le kitakitaina mandrakariva izy, misy fotoana reny misy mahazo opa mihitsy ny sasany, fa edy samy teny ry havana satria ambany noho ianao, mpiasa noho ianao. Fa Jehovah Andriamanitra niady ho an'izy ireny ary ho avy ny andro anankiray izay hitonga ny fitsarana. Fa reny alahelo ny olona ireny, reny talao an'ireny madiniky ny Tompo ireny no hiabangana ny olona izay mpampijaly azy. Dia mahereza ry havana rehefa andehantsika eo andavanandro ny fiainantsika, andehantsika hisatra hanome voninahitra an'Andriamanitra. Fa arak'ilay fotoana ho an'ny ankizy tanora teo izay nataontsika tsy anjery teo, izay manome voninahitra ozy izy ahoana no meko voninahitra. Mahereza ianao mitady voninahitra an'Andriamanitra. Fa ny olona izay mahay mitady voninahitra an'Andriamanitra dia tsy ahoantsony zany hoe teraterain'ny olona zany. Fa ny olona rehetra kosa ry havana rehefa zatra hoe teraterain'ny olona foana dia tsy mahay mitady voninahitra an'Andriamanitra intsony, fa lasa hoe ay, anao an'izao dia mba jereo areto anao an'izao dia aty mason'izao tontolo izao Fa militsika ry havana tena hoe hifantoka amin'izany Jesosy zany, izay voninahitra azontsika rehetrarehetra andeha atolotsika ho an'i Jesosy Kristy. Satria fantatsika marimarina tokoa fa na toy izao antsika dia niza ny Tompo Andriamanitra ihany. Ny fahefana rehetra dia avy any ambony, dia menanao zany dia ndeha rehefa men'Andriamanitra zany toerana zany tsika dia averina azy zany voninahitra zany. Fa arakaraka nanomezanao voninahitra an'Andriamanitra ry havana no anandratan'Andriamanitra anao ihany koa. Aza matahotra ny amin'izany fa marina ny ten'Andriamanitra. Dia tady dio ilay teny hoe zay rehetra manandra tena ozy izy dia ahoana? Ahetry. Fa zay rehetra manetry tena no asandratra. Mahaiza manetry tena ry havana. Aokontsika netry tena. Fa tsy amin'ny endrika ivelany fotsiny tahaka nataon'ny mpanorandalana eto. Fa ilay ananatintsika mihitsy, ilay vaovovan'i Jesosy Kristy Tompo, io ny entintsika manompo an'Andriamanitra. Dia ho hitanao zany fahasoavan'Andriamanitra zany rehefa anaiky tokoa ianao andeha amin'iny fanetretena. Rehefa anaiky tokoa ianao ny an'iny anome voninahitra mandrakariva an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary efa hitanao ny hoe an'izany rehetra zany mora aminao tokoa ry havana ny hoe tsy tia amin'izany resaka arena zany. Tsy ho azony io ny fonao fa tia hanome ho an'Andriamanitra rery hatrany ianao. Amin'ny fiangonana ry havana tsy dia tena fitoro loatra hoe fanasana ny olona no rakitra, fa ny olona reto rehefa tena hoe resy lahatra tanteraka izy, fa tsy ny vidiana vola aman-karena, fa ny ain' Jesosy Kristy izay mihoatra lavitra ny arena no takany sy miletoka ao anatiny, dia manao tahaka ny le mpitondra tena ao amin'ny dininy 1:20 izy, ny an'ny rehetra mihitsy no atolony ho an'izany Andriamanitra zany. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa ho antsika tsirairay kosa zany teny zany. Amen.
Favakantsika ry havana. Ray malalo, enonay ny teninao ary isaoranay ianao zany satria hitondranay eo amin'ny fibebahana. Ny toetra amaha-olombelona anay Jesosy dia tay olohany mandrakariva, mitady voninahitra mandrakariva, te ho deraina mandrakariva, kanefa tsy izany no ilainao Tompo, fa mba handehananay ao anatin'ny faneretena, mba hanomezanay voninahitranao eo amin'ny fiainanay. Fa ny toetranay koa ry Tompo Andriamanitra dia tia hareny izahay, tia izany izahay Jesosy Kristy Tompo, tsy ampy anay mandrakariva azy eo am-pelantananay, fa tianay ampy Tompo. Ka matetika izy ireny lasa ny madinikinao Jesosy Kristy Tompo, lasa fombaka. Lasa madinikinao ireny Jesosy Kristy Tompo, nanaovanay ny toetra tsy rariny, ka mifony, hifonanay izany Jesosy amindrao fo izahay. Indro mba hianoho ny fifonana izay ataony tsirairay avy ankehitriny. Misaotra Tompo, fa Andriamanitra be famindrapo ary mpamela helika ianao, izay nitokinay. Ny favaka dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ry havana milala, ho antsika izay niaiky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny Tompo, ary nibebaka marina tokoa, mitsangana andreny teny sy mahafala tolotry ny Tompo antsika, ho famelana ny helitsika. Hoy ny Tompo, satria nino anatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, izao efa niaino. Niaiko ny fahotanao ianao dia mahatoky sy marina izao Andriamanitra aho, ka mamela ny fahotanao sy manadio anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Aza matahotra ianao, fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo fa voavela ny helonkareo no ny anaran'ny masina. Amen. Midiarany anarany. Sambatra ny olona iza, favela ny elony, sy voasarona ny fahotana.
ary tsy misy fitaka ny fanahiny. ho antsika izay vaovela helika dia andeha mbarantsika mpahibe maso ny finoantsika araka ny fanekem-pinoana laharana fahatelo manao hoe mihinan'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka tamin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanalahy tokana mpanompotsika ao. Tonga izy hitady sy mpamonjy ny fiera. Izy ny lalina sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho. Izy ny nanambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovana antsika batizika rehetra teny iray. Ny fandresena izay ento mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen.
afatsika riavana ry tompo andriamanitra zay mangataka aminao zay kehitriky toeko tompo mandeha amin'ny fahatsorana toeko tena tia anao tolona andriamanitra rainay mangataka aminao zay toeko matsoa amin'izany hoe fitiavana hely izany fa tena ho amin'ny fitiavana nao lery any mangataka aminao zay toeko mpamonle voninahitra aminarenao isanandro an'izay rehetra iainanay mahatsiaro am'ty firenena malalanao ty zay ry Jesosy Kristy tompo ary malalana ihany izay le so tsy hijery resaka hoe politika lasaran'izany fa mivavaka izay Jesosy Kristy tompo ny am'reny zay mitendrenao nomenao fahefana nomenao voninahitra tantanana ty fanjakana ty dia mba handeha amin'ny rariny mba handeha amin'ny hitsiny ary mba omeo hery izy ireo mba omeo fahasahina izy ireo hitsony fampolombelona ho anao Jehova Andriamanitra ray fa ianao dia Andriamanitra masina Andriamanitra marina avy atao mba handeha amin'izany famasinana sy ny famarinana izany ireo olona sy fanaperinao eo taio izy ireo Jesosy Kristy tompo taio izy ireo mba efa be rehetra nametrahanao azy ary mba androso ale Jesosy Kristy tompo mba hiala ny fahatrana izao nosy manana izao mba toko saina izy raha tsy hita ny lalana lena dia nao fanahy masina amono azy ny fahazavana maraka mavaka ihany koa zay Jesosy Kristy tompo amin'ny samy amintsika misaorana amin'olo ny fisina ampirankoa izy ireo toy Jesosy amin'ny tetikasa zay ampiasany ataon'izy ireo mba tena mifampandrosoana tokoa hoe fa tsy sanatrinan'izany hoe mba mampahanitra ny malagasy petraka fitanterakana mivavaka izay tsirairay ndraiky ihany koa Jesosy Kristy tompo mananatanay manazay mampahefikiranay fa Andriamanitra piany vavaka ary mpanaka fa mba iany vavaka zay fotoany tsirairay akehitriny mivavaka izay asandratrany ataona ny anarana Jesosy Kristy tompo ary kamanany amin'ny mivavaka izay mpanakaranao Raisony finoana riavana nitsotra masina izay atolotra anareo amin'ny anaran'ny tompo fa ho tanteraka amintsika tsirairay avy tokoa an'izany. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka mindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka nome anao fiatanana. Amen.
angony fanahiahotany ray kasy zarazaretsony fai anano mapira ty falasina famelo oaniza tontolo izao izo rotsy andrarakelo ita vitratra vaovao. Mipetraka amin'ny fiangonana mivavaka mangina. Ho an'Andriamanitra velona tokany irery ny voninahitra amin'arany indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.